mila avoakany mazava ny tena politika hitondrany amin'io ministeran'ny fitsarana io satria raha ny zavatra hita tsy azo afenina dia tsisy afa-tsy ny fanenjehana ny mpitondra teo aloha no ataon'ny ministry ny fitsarana. Dia zay mahatonga anay hoe zany ve ny tena fanavaozana hitondranao an'ity ministera ty dia andrasanay ny valiteny mikasika an'izay. Mikasika ny groupe Sodiaty mazava reny zavatra mivoaka ireny fa inona ny mahatonga azy hoe Serge Jovialy no mitendrena hitantana ny groupe Sodiaty. Inona ny fandraisana manokana misy eo aminy ary inona ny nahatonga azy iny olona iny no avela hitantana ny orinasan'olona. Zay tsy pahany groupe Sodiaty zay zavatra zay. Dia inona ny fepetra ho raisy. Ny zavatra toy napetraka teo dia mikasika ny raharaha voy malaza. Zay voiziny sy teneniny tamin'izy mbola tsy tonga teo amin'ny fitondrana fa manana pirofo, manana zavatra lazaina betsaka izy. Izy nefa tokony andraikitra voalohany eo amin'ny fitsarana inona ny zavatra ataony, ahoana ny filazan'ny marina, inona ny tsy ampoirany zavatra nolazainy fa fantany mialoha nahatongavany teo amin'ny fitondrana. Dia zany zavatra zany takina satria zahay mahita hoe tsy reny olona efa any amponja dia mboalainao video ndray dia asehonao karazana hoe oentinao manamaritena. Dia izay natokana hiaro ny voafonja misy teny fitsarana azy no lasa tsy manome zo ny voafonja fa mandika lalàna amin'ny fihetsika toy ireny. Dia zavatra ohatran'izay ny andrasana satria rahantsika mahalala mahita fa manao fanaparam-pahefana tanteraka ny ministry ny fitsarana. Dia zay no mahatonga anay miteny na iaino izy na tsy iaino dia tenenina ny zava-misy eto amin'ny firenena. Le tena tokony hiteraka polémika angambany dia le hoe voalaza fa nisy voafonja voapozina tao nefa tsy marina zany. Any zany tokony andeha ny débat hoe marina sa tsy marina. Dia soketaina ny fitsarana sy ny fonja zany no manapozina voafonja dia voapirovintsika fa tsy marina le izy dia tokony tapitra teo ny débat. Ny mikasika ny fonja anankiray indray dia hoe misy voafonja voalaza fa lasa nitsoka tany ivelany nandovola 2,500,000 € amiko zany ireny ny tena hoe grave be zany affirmation zany satria na ilay voafonja zany dia voasiketa ho nanao kolokolo tany amponja ihany koa ary zany ny tena manitsakitsaka ny zon'ny voafonja. Olona efa voafonja ve sy dia mbola anaovana antson'izay indray lazaina fa mbola nanao kolokolo ivoahana ny fonja nefa namazo azy ao arany efa mila tsy ho zakany. Afaka mitory tsara ireny voafonja ireny raha ohatra izy ka hitory amin'ny fanasoketana anazy ohatr'ireny. Izahay indray dia voalazany lalàna fa afaka midina amin'ny fotoana rehetra sy any amin'ny fonja rehetra manerana ny Madagasikara amin'ny ministry fitsarana anay ary zavatra anankitelo no jerenay ao dia ireny no jerenay teny nanahoana ny fomba fitazomana ny voafonja voaja ve ny zony afirina ny tazomana anazy ary raha ilaina dia ampahafantarina ihany koa ny mpitsara izay manao ny famitorana azy ireny mba anafaingana ny raharaham-pitsarana ao anatin'ny ara-dalàna tanteraka zany ireny zavatra ireny fa izay ny ataoko hoe any amin'ny faux débat mandetsika tokony andeha hanao débat amin'izay zany ny olona zao hoe iza le nanelitsao ary iza le nanakorotan-tsaina ary nanitsakitsaka ny zon'ireo voafonja izay lazaina fa nanao kolokolo na hoe voapozina ary misy ary moa dia nozona ho fatiny intsy hoe maty nisy nanapozina nefa izy dia mbola vela soamantsara dia mirary soa azy dingana lehibe tokony atao ary izay mihitsy ngambany tsy maintsy ametrahana an'le hoe ahoana ny heverina sy andiniana an'io satria ao anatin'ny fanomezana ny maizy azy ny firenena ny lanja ny teny ny tantara ankoatra ny marika hita maso zany dia ohatrany hoe ny sainam-pirenena taloha raisiny ty antsoa efa voninao ambadika ao ty Ndahoary miaraba tompoko allo eny tompoko tenzelona fandrony ompy teny tsiki teny reny teny malagasy teny zavanay satria misy koa gazety raha izay nylazao hoe le malagasy ofa fanambariana sika eo nefa hoe mba hazavanay io izy efa nodimandro moa izy misy ke tao amin'ny lafina politika efa nyteneniko zeto any fanao politika teny malagasy mahadio rano foana izy inga rajona fa nodimandro moa izy nanorona ny tokolo fitsafy teny malagasy sarotony tamin'izay fa nisy fotoana
teny frantsay rano fotsiny madio rano tao amin'ny hoan'ny lagary io dia danaka daholo ny resaka ka zay ny takiny zay ilay ny firenena manaja ny tenitsika zany zay manan-karena be venevara fa tsy mondrefa sisisy manana tsika mombolana tanteny iresa-pirenena kosa tompo azafady kely sa manambalenareo ny resan'ny rehetra zay zao tontolo zao dia ny eny arabo sinoa rosianina anglisy ary frantsay ao firenena mitsambana ilaina be mihitsy le teny malagasitsika tenitsika tenirenitsika sy ny sisa fa mila mahay andreo teny vahiny reo sika raha tsy zany sanatriny zany ho rarakivy dia any ny akalesona amin'ny lafiny lalàna ahoana moa zany zao ny efa maranana ny fiteteza mihitsy atafapetomin'irey zao ty dia no hoe ahoana ny zanonana ny fitondrana ve sanatry mba ataovy mazava ny resaka zay fotsy ny tilikambara dia ny faranako tanteraka misy angamba misaotsy indreny daoary latsaka efatra minitra ny amin'ny 7 maraina mbola afaka mandray antso rairay maherika aloha tsika amilohan'ny vadiana amin'ny pejy hafa io moa zany eo anatin'ny fotoana zany siantsika manokana tamin'ny omaly mikasika n'io resaka momba ny teny io tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny ray volana ho anteny malagasy raha efa misy antso vonina aloha dia ampidiritsika izy miaraba daboko mbola tsy tena vonina ie fotoana ny pieny moa zao dia lara-pameny anao andao ary miaraba e miarabanao zokola dia miaraba antsika rehetra no meny mpahary tombonandro le namorona ny tany aman-danitra le tsy hita maso fa ny teny tao aminy dia ny teny izy dia misy ny tany aman-danitra araky ny baiboly boky teny fiainana zay noko ny malagasy ary so ihany fa efa mino an'le mpaharitsika efa zava-dehibe zay aloha fa ny olontsika dia afaka tsika amparafesitsika izy zay ny olana fa iny afaka anany iny dia sarotra iny fa eritreretan'le firenena le ohatra ny Inde any Pakistan ana tena mivavaka amin'ny zavatra vita tanany ireny fa reny tena lasany amin'ny tsidy dia fa tsika zany efa mahalala an'le izy fa ringana ihany koa nefa tsika raha vao tsy mahalala dia zay le fataro ny zavatra rehetra dia azo maro zay tsara baola boky teny fiainana daholo le olona zany manoro zany manitsy zay diso izy ny tolo zany eny fa tsy ampy fahalalana ny teny fahalalana ny tolo fa le pahary ny tampotroatra dia io le teniny io dikan'izay raha mitovy zavatra ohatra zao tsika mnavoantsika gasy moa tsy dia zao miakapay indrindra fa hoe kristianina nefa mitana amin'ny fomba ihany raha mitovy zany le izy dia tsy maninona rahabasoa raha zavatra ohatra zao misy maty dia misasa 7 andro ao anaty baiboly zany midio amin'ny fomba gasy midio fa raha ohatra kosa misy mifanohitra dia tsy maintsy misafidy anankiray tsika fa tsy hoe sady mitondra baiboly tsika tsy foitsika le fomban-drazana dia iny le tsy mety safidy ny fiainana dia le momba n'le teny frantsay ndray zany le hoe ana dia Dieu propose zany Andriamanitra manome safidy atsika zay zany izy raha dika tsotso dia tsika no misafidy dia tsy manery atsika izy fa manao zay fomba ahaizantsika misafidy fa satriny tsika ho ay safidy daholo fa ny safidy dia atsika ihany manaja ny safidy tsika izy zay aloha fa dia rehefa avy eo indray fa misy zavatra sika ho tenena fa rehefa avy eo indray dia misaotra betsaka amin'ny raha soa fa mpiaino ihany ndao ary efa latsaka segondra fitsiny amin'ny 7 maraina andeha aloha anaraka fiarah-miasa vitsivitsika dia miverina manao fandarandray aorian'izay ary eny ary dia efa alainterierako tonirina indray no mandeha mitoerana etsy amin'ny lafin'ny teknika mampifandray atsika amin'izao fotoana izao efa misy antso izy ny toromarika dia raisina anao ary miaraba tompoko ndao ary maheno ndao ary maheno anao zay miaraba e eo amin'le teny malagasy fahitako anazy aloha le olona tsy ambony tsy ambanotra ny lohaly alika mampitena ny teny vahiny oeritero io fa raha olona hoe olona tena mba natsara tena mampiasa teny malagasy ranoray izy raha miditsy amin'ireny tena lehibe reny zany ianao le fivarotana lehibe reny dia mamipetaka eo le vidimetana dia manao kotery amin'ny anery ianao dia teneny hoe raray alina le vola dia teneny hoe dilary dia zay matamata va fotoana moa tonga dia manity avy hatrany hoe fa tsy mety raha ataonao amin'ny teny gasy le izy fa teny tonga dia mitenena hoe teny le teny vazaha fa ataovy amin'ny teny gasy fa ka ianao voazaha ny basika vazaha ianao tonga dia menamenatra fotsiny tonga dia hay tsara mihitsy le teny gasy fa ataony amin'ny teny vazaha izy dia eo zany ihany itenenako hoe
dia gasy zany fiampony-tiapany oatra lohalika alika moa satria mitomany voasary fa ohatra mahamenatra azy gasy zany dia mahagasy anazy fa tokony mba hoe miteny gasy raha amin'izay raha hoe mbola azo atao mihitsy aloha le mandika le teny malagasy dia tenena amin'ny teny gasy mihitsy normal be regny le le rangany tany fivorina resa-pirenena tonga dia miteny gasy rano ireny sinoa ve nganao iteny fovazaza fa dia teny sinoa azo teneteo na izana ka le teo zany mampandroso teo fa ohatra tiatina mamitety dia mpifanireo ie izay le tsika ihany tena manana lizy ono moa zany fehezina ihany koa ny teny vahiny fa ny tsika andrianina ao anatin'le izy manao ny fa misy antso hafa fotoanan'izany zao na mbola tsy raharaha isan'ny amin'ny tanany sainy maro aloha ny zavatra mitrangany amin'ny anteny mera-pirenena ny mikasika nyity resaka immunité ity nitondra teny fanazavana misimisy kokoa mikasika an'izy moa ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena faritany Tomasina mikasika an'lizy hoe tsy mbola misy an'izany fa aza manelitsao fa io rehefa ho atao dia afaka atao sady ohatran'ny tsindrim-paingitra ihany no nitondra fanazavana manokana izy mikasika ny raha Gerson Antoine zany ity farany izay solom-bavam-bahoaka ny Madagasikara voafity tao amin'ny distrikany Arivomamo tao anatin'ireny le zavatra mitranga ireny tantara moa zany dia tsy azo kosehana tokoa fa isan'ireo ataontsika hoe nitondra takaitra ihany izy tao anatin'ireny tolona tamin'ireny taona tamin'ny 2024 septambra ireny nandritry ny fisamborana azy tery tsy adana tery ary dia nisy vavoazana mihitsy ny tanany ratsan-tanany vokatra ny totobatsy izay netefa tamin'ny tanana teo ampamikirana ny tsatobian'ny andranjirony jirama zany tao anatin'le fisamborana dia nandeha moa ny fotoana sy ny sisa ny tao anatin'ireny dia ty amin'ny fito volana teo arina misy ilay taratasina petrana zany teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny amin'io mandeha amin'ny dingan'ny ara-dalàna izy tena zany raha ny filazany tamin'izay fotoana izay nametrahana n'ilay taratasy ny votoatany moa zany raha fitinina dia hoe ny hanolona ny mpitatana amin'izao fotoana izao amin'ny lonan'ny mpitatana miaramila vokatry ny fandikana zany raha ny fahitany azy ny lalàn'ny mpanorenana indrindraindrindra dia namaly moa ny teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tao anatin'ilay izy hoe tsy azo raisina ny taratasy fitoriana izay nataonyity olom-boafidy ity ny antonantony dia tsy mahafeno ny fepetra voatondra ny lalàna ny amin'ny antonantony mahakasika an'izany hoe fahafahana mitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana satria efa voatondra ny lalàna izy avy no sokajin'olona afaka mitondra ny raharaha eo anivon'ity fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity dia tsy nahafeno ny fepetra mahakasika an'izany ilay fitoriana teo amin'ny atao hoe endriny zany dia fa tsy voaray ny any amin'ny votoatiny moa zany dia fa tsy hirosoana intsony ny amin'ny fandiniana amin'ny votoatiny zany fitoriana zany rehefa satria zany ny ao anatin'ny paika amin'ny fandehan'ny raram-pitsarana dia miteraka resabely izy satria teo an'izay toetsankely toetsa andaniny zany ny minisitry ny fitsarana dia hoe nisy fangatahana ny anasorana ny zotso azy anjehana nyity solom-bavam-bahoaka ity tonga teny amin'ny anteny meri-pirenena dia tamin'ny voalohany moa dia hoe mbola tsisy an'izany tadidiko tsara tamin'ny solom-bavam-bahoaka anankiray teo aloha nga raha olodinina fa rehefa avy eo moa zany nizotra ihany izy dia mandeha koa zany an'ity solom-bavam-bahoaka faharoa ity dia isany nitondra fanazavana naneo ny heviny nanao ranty tamin'ny tambazotra sosialy ny filohan'ny anteny mera-pirenena nilaza fa nampatsiahany andininy voalazany lalàna moa zany hoe tsy solom-bavam-bahoaka azo enjehana amin'ny fanehoan-keviny indrindra fa ao anatin'ny fotoam-pivoriana moa zany dia atreto zany aloha raha ny filazan'ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena faritany Tomasina nga Fidèle Larazara-Pierre dia mbola tsy nidiniana akory teo anivon'ny boromaritra ny amin'izany fanesorana ny zotsy azo enjehana n'ity solom-bavam-bahoaka ity fa mbola miteraka resabe zany izy io hatramin'izao inona ny ao ambadika izany rehetra zany raisina aloha ianao